Salisary daholo androany zany tsika dia tonga amin'ilay vidéo faharoa dia androany tsika hiditra amin'ny Excel manaraka. Ina indray ny zavatra ataontsika? Ny ataontsika androany dia hijery hoe ahoana ny fanaovana multiplication, fanaovana addition, fanaovana soustraction ary fanaovana ny division. Tsy ampiandry elantsika fa alohan'ny tena nombona dia manasa antsika foana i-abonné ato anatin'ny chaîne raha tianao azo ny vidéo manaraka, satria mbola betsaka ny toy an'ity vidéo ity dia manasa anao hi-s'abonné ato anatin'ny chaîne ndao ary tsy ampiandrasina ela fa tonga dia ao amin'ny ordinateur tsika mifankahita ao ary. Dia zao ary moza rahantsika roa ilay fomba fianarantsika androany. Ny tapany voalohany zany dia hanao fanazavana zany za nanazava an'ilay izy le zavatra niresantsika teo dia amin'ny tapany faharoa kosa tsika hanao pratika kely anankiray hiaka karazana facture kely tsika dia hojerevantsika anaovantsika pratika anankiray zay ndao ary. Dia voalohany indrindra aloha tonga dia efa hanokatra le Microsoft Excel tsika. Ho an'izay tsy mahita an'izay dia afaka mijery an'ilay vidéo numéro 1 nareo dia ao amin'ny description ilay fa nareo mijery an'izay fa ilay zany aza very kely any eto zany nareo no mitape hoe Excel atao amin'ny barre de recherche Excel dia avy eo dia sokafinareo ilay izy dia miandry kely fotsiny nareo fa midémarrer ilay izy zay. Za maefa nanokatra ray hafa dia aleo tsy sokafako fa aleo ity zao ilay izy. Ny zavatra ho ianarantsika androany dia mahakasika ny multiplication, ny addition sy ny soustraction, plus moins sy ny diviser par rehetrarehetra io zany. Ndao tombokatsika eo amin'ilay multiplication. Ahoana ny fanaovana fois rehefa manao an'ilay izy dia tahaka izao zany ny fomba fanaovana anazy. Ohatra zany zao hoe eto zany zao misy chiffre, ohatra ataontsika hoe efatra, ohatra zao 4 dia fois firy ohatra fois 12 000 ohatra dia ilay valineto zany atao ahoana? Ahoana zany manao valineto dia jereo tsara égal aloha na plus izay mitranga ao efa io ilay place misy ilay égal io atondroko io dia avy eo tsindrinao ilay 4 zany tsy 4 ny soratanao fa ty le cellule ty ny kitihana dia misoratra hoe A2 dia avy eo dia tsindrinao ny fois tsindrinao fois ao akaikaiky ny entrée ao misy anazy dia avy eo tsindrina indray ilay cellule faharoa izay ho asianao azy ity zany dia avy eo dia tsindrina ny entrée. Ohatra izay zany ny fomba fanaovana anazy. Remarque voalohany aloha le fois zany tsy mety raha ataonareo hoe x ohatra zao, raha hoe x tsy izay mihitsy ilay izy fa le fois zany dia le ohatry ny astérisque kely eo akaiky ny entrée eo izay no antsoina hoe fois. Remarque faharoa tsy mety ihany koa zany le hoe ataonareo hoe ohatra zany zao hoe égal dia ataonareo hoe 4 manindry nareo zany le 4 dia avy eo ataonareo hoe fois 12 000 dia raha manindry entrée nareo manome valiny marina io ohatran'ilay teo ihany fa fotsiny any olana amin'izay raha ho vaky 5 ty dia tsy dynamique ilay formule. Ina dika hoe tsy dynamique tsy miova koa zany le ato fa tonga dia efa zay le 4 fois 12 000 ihany zany. Dia ny tsara indrindra zany dia zao égal verindry mandeha dia tsindrina ilay kazy ato dia avy eo dia tsindrina ny fois dia avy eo dia tsindrina ny 12 000 dia avy eo entrée. Io tonga dia miova ho azy ilay izy. Raha ohatra ny hoe vaky 13 ty na 14 dia tonga dia miova ho azy zay zay aloha zany zao ny multiplication zay zay ny multiplication. Dia ilay hijerintsika ny tapany faharoa ny raha ataontsika ohatra indray hoe addition indray ohatra no ataontsika raha fifanampiana zany. Atao vaky ty chiffre ty ataontsika hoe 15 000 zany hoe ny zavatra tianao azo eto zany dia 15 000 plus 12 000 dia manao égal ihany nareo dia ity dia avy eo dia tsindrina ny plus an'ity dia avy eo dia manindry égal zay fotsiny égal dia tsindrina ilay kazy ato dia tsindrina ny plus dia avy eo dia tsindrina ny 12 000 ao dia avy eo entrée. Ao fa tondroko anareo ety amin'ny clavier ety misy an'ilay plus ho an'izay mbola sahirakirana zay fotsiny ilay izy. Hiditra indray tsika amin'ny moins indray raha mpifanalatsika ty moins amin'ity dia ina ny zavatra mitranga manindry égal fotsiny nareo dia ity dia avy eo dia moins ao amin'ny 6 ao misy anazy ao fa sitsika sary ihany ao amin'ny 6 ao misy anazy moins amin'ity dia avy eo dia entrée dia tonga dia mitranga ho azy to dia marina foana na valeur latsaka mihitsy areo dia tokony manisy moins izy ny valiny eo zay ilay izy.
rehefa ovanao zany ty valeur ty dia miova arakaraka an'izay foana ilay chiffre ao tsy mandiso zany mihitsy ny excel zay zany le moyen mifarana sisa ary divisé par ohatra ataontsika hoe 13000 divisé par 7 na 8 dia atonareo zany zao dia atonareo zany manindry égal nareo dia tsindrinareo aloha ty dia aveo dia divisé par ao akaikikaikin'ny aty amin'ny farany ambany aty akaikikaikin'ny espace aty no misy anazy dia aveo dia tsindrinareo le cellule anankiray dia aveo dia tsindrinareo ny entrée dia mivoaka le izy io zany le izy raha ohatra ataontsika hoe divisé par 3 dia miova automatique le izy arakaraka an'izay chiffre ahiditranao ao zay zany le manao an'le divisé par zay mino angamba fa mazava dia ho an'ireo formule rehetrarehetra reo raha ohatra hoe misy maromaro zany izy fa tsy ray fa mety hoe manana ligne be da be nareo dia tsy hoe atao tsirairay le izy fa tonga dia efa misy teknika anankiray ty atondroko anareo ohatra zany zao hoe misy hoe 13000 dia atondray ohatra ataontsika hoe 12000 divisé par 8 dia atondray ohatra 14000 divisé par 7 dia izao tsy manao ohatra zao tsonareo tsy manao hoe égal ity divisé par an'ity tsy izay le izy marina zay fa raha ohatra ka efa navita formule ray tapambonareo dia zao fotsiny kitihanareo ato dia aveo dia taritinareo midina ohatra zao fotsiny le izy zay ohatran'izay zany le izy dia ndao ary tapany faharoantsika hanao application kely amin'ity karazana facture ty dia hiditra ato tsika ty zany efa misy facture kely namboariko dia ndao jerevantsika hanao application kely raha ao anatina facture zao tsika dia tahaka an'izao le izy ty ny montant zany zao resaka multiplication ty ny valiny aty zao tokony hoe 4 fois 40 000 ariary ao ary lasitsika ino fa matadity ilay teo daholo ino ary nitsidrina voalohany égal na plus zay mitranga ao égal dia aveo ilay 4 dia tsidrinareo ny fois an'ity 30 000 ty dia aveo entrée dia mivoaka le izy dia aveo dia atao ahoana kitihana ty eto dia aveo dia maka sisiny kely hitanareo hoe sisiny kely iny aleo atao tsy ngezangezakely mihitsy ao ahitantsika anazy zao hitanareo io maka sisiny atonareo dia jereo tsara ohatra mahazo an'iny ohatra plus manifinify kely iny dia taritina fotsiny le izy mandrapatonga any amin'izay kajy farany ao dia avotsitra dia tonga dia mivoaka daholo tsisy diso mihitsy tonga dia 5 fois 5000 tonga dia efa manome an'ilay valiny zay zany lay multiplication atao indray ary jerentsika indray atao amin'ny addition le fifanampiana indray zany jereo tsara normalement zany ny total ato zany dia fitambarany reto anakefatra reto zao zany nanaovantsika anazy ao ary égal dia ty aloha tsindrintsika dia manindry tsika n'ilay plus dia tsindrina koa ty dia manindry plus dia tsindrina ty dia plus makany dia aveo avity zay dia manindry entrée dia io zany ilay total le izy ao fomba anankiray zay fa raha tianao somary professionnel kokoa dia afaka atao ohatra zao indray le izy tonga dia manao somme kitihana fotsiny ty dia iza manao somme jereo tsara atao amin'ny page d'accueil atsika dia eto amin'ity ty zavatra kely ty io fotsiny kitihanao dia sélectionnena le tianao atao somme ohatra reto dia aveo dia entrée dia mivoaka c'est la même chiffre ihany mitovy ihany zay zavatra zay ao hidreo amin'le soustraction indray tsika ary le moy application kely le moy ohatra zany zao le olona efa nanome avance par exemple nanome avance 20 000 ariary atao hoe ny vola tokony alohany zany dia lay total be ty nisorana 20 000 ariary ahoana fanaovana an'izay égal mino fa fahitsika tsara dia tsindrinany le somme ho any sorana dia aveo dia manindry mointsika aiza no anesorana anazy anesorana anaty dia aveo dia entrée io zany vola sisa tokony alohan'le olona normalement facture tsy dia misy an'izany fa mba application fotsiny atsika dia ndao ary eo amin'le addition ino izy tia division sisa supposéntsika ohatra hoe olona roa no mizaran'io dia ndao mbola modesitsika ohatra hoe division eto olona roa no mizaran'io division par personne ohatra par personne dia ato zany tsika tonga dia manindry hoe égal dia ity dia aveo divisé par azo tonga dia atao hoe divisé par 2 raha ohatra zay nisy an'le olona divisé par 4 tonga dia soratana mihitsy ilay 2 dia manindry ny entrée dia rehefa nizarana roa zany ty vola ty dia ity zany no vola alohan'ny tsirairay
mety mazava be aminareo angamba zay zavatra zay zay zany le fandehan'ity zavatra ity mino fa nafinaritra raha nafinaritra antsika zay de kitio any sabone am'izay mahazo am'lay video manaraka zay ataoko eto dia rasosoantsika ary zay indray nahazo natao tamin'ity androany ity mankasitraka nena.